Filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesanay anareo fa niava malalanay raha Findramiandra Alfred Léo, inspecteur principal de la police nationale, dia natsonondray ody any aminy rehefa nivahiny 27 taona teto an-tany. Hoy ny ray aman-dreniny Miandra Venance, inspecteur général de la police nationale, sy Rasoarimalala Marie-Odette. Ny rafozany Razafy Mamonjy Arline, ny vadiny Vololo Armanga Odile, ny zanany Miandra Mario Joël sy Miandra Marie Karen. Ny iray tapo amin'ny rehetra omban'ny vady aman-janany avy, ny iray tapo amin'ny vadiny omban'ny vady aman-janany avy, ny fianakaviana manontolo avy any Sainte-Marie sy Antananarivo, ny fianakavian'ny vadiny manontolo, ny corps de la police nationale Tamatavy, ny Fokontany parcelle 1332 Ambolo-Madinika Tomasina, ny fiangonana FLM Morarano. Ny nofony dia andrasana ao an-tranony Lo 1190 bis Ambolo-Madinika akaiky ny Galaxy. Ny fandaharam-potoana dia holazaina amin'ny fotoana manaraka. Ity ny solon'ny fampandrenesana ho an'izay rehetra tsy tratra antso noho ny hafenondrano be loatra.